Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray ravako nahatratra ity andro anio ity. Nde hivavaka isika hangataka ny fanahy masina. Fanahy masina misaotra sy midera mankalaza anao zahay. Fanahy masina manatrea anay anio ka taio ny teny sy ny fiainona ny hafatra avy amin'ny teninao. Sokafy ny fonay sy ny masom-panahinay handray ny teninao, ary vangio any amin'ny toerana misy azy tsiraray avy ireo mpanomponao mba hay handray tsara ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao fanahy masina, ilay mpitary-dalana sy mpampahery, ilay mpananatra sy mampianatra, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina ho antsika anio indray ry havako dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 210, ny 9 hatramin'ny 10 ihany. Asan'ny Apôstôly toko 210, 9 hatramin'ny 10 vakiana ary amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa noraran'ny fanahy masina tsy hitory ny teny tany Azia izy, dia nandeha namaky ny tany Frigia sy Galatia, ka efa tonga tany antsisin'ny Misia, dia nitady hakany Bitinia izy fa tsy navela ny fanahin'i Jesosy. Ary rehefa nandalo any Misia izy, dia nidina nakany Toroasy. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly, koa indro nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe mitahaka aty Makedonia ka vonjeo izahay. Ary noho nahita ny fahitana izy, dia nitady handeha niaraka tamin'izay hakany Makedonia izahay satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ho aminareo anie ry havako, ny fahasoavana homban'ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompony finoantsika. Amen. Ry havako malala, tazantsika amin'ity mofinaina ity ny fanombohan'ny asa fitoriana filazantsara nataon'ny Apôstôly Paoly tao aorianany niantson'ny Tompo azy teny an-dalana ho any Damaskosy. Manomboka ny fitorianany filazantsara ny Apôstôly Paoly, ary izay tazantsika eto moa zany, raha mamaky ireo andininy eo aloha isika dia mahafantatra fa i Paoly niaraka tamin'i Silasy, niaraka tamin'ny Timoty zanany ara-panahy no nandeha nanao zany asa fitoriana izany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny ilay antsoina hoe dimisionera voalohany nataon'ny Apôstôly Paoly ity mofinainantsika ity. Nde ary ho jerentsika ry havako ny asa fitoriana filazantsara. Ny asa fitoriana filazantsara voalohany dia manaraka ny baikon'ny fanahy masina. Manaraka ny baikon'ny fanahy masina. Raha mijery isika ry havako, ery ambony eo amin'ny toko 510, andininy 430, raha nanatanteraka izao dia fitoriana filazantsara izao Apôstôly Paoly, dia naniry indrindra mba handeha ho any amin'ireo tanàna izay efa nitoriany ny filazantsara. Hono voalaza hoe handeha isika hiverina mangy ny rahalahy any amin'ny tanàna rehetra izay efa nitoriantsika ny tenin'ny Tompo, hahitantsika izay toetrany.
Fa eto amin'ny Timofonay ity indray tsika dia mahita tsara fa tsy ny taridalan'ny apôstôly no nizoran'izy ireo fa ny fitarian-dalan'ny fanahy masina. Tena miharihary eto ny asan'ny fanahy masina izay naniraka azy ireo hitoro ny filazantsara tamin'ny alalan'ny fibitsihan'ny fanahy masina. Dia indro ary izy fa miandry ny baiko ny amin'ny lalana handraran'ny fanahy masina azy sy ny lalana hitondrany ny fanahy masina azy. Ny fanahy masina arak'izany no manazava ny lalana ombana, satria ny fanahy masina no tompon'ny lalana sy ny sehatra hitoriana. Ny fanahy masina no tompon'ny asa mpibaiko amin'ny asa fitoriana ary efa mialoha lalana rahateo sy momba ny mpitory. Tsy magaga zany ry havako raha ambaran'ny mpandinika maro fa ny bokin'ny fanahy masina dia azo omena anarana koa hoe bokin'ny asan'ny apôstôly dia azo omena anarana koa hoe bokin'ny asan'ny fanahy masina, satria manasongadina ny asan'ny fanahy masina tsotra izao. Hitantsika tsara eto zany hoe dia noraran'ny fanahy masina fa ny fanahy masina maneraka azy ery dia tsy navelan'ny fanahin'i Jesosy fa ny fanahy masina maneraka azy ery. Ry havako malala ao amin'ny tompo, hitantsika eto zany fa tsy ny fihetseham-po na ny finiavana manokana ao anatin'ny tena no andehanana mitory. Tsy hoe rehefa mitory filazantsara akory dia mety ka andeha amin'ny haben'ny saina sy ny finiavana na ny fihetseham-po fotsiny, fa tsy maintsy miandry ny baiko-pitolomana sy ny fitarihan'ny fanahy masina mandrakariva isika. Miantso antsika zao tenin'Andriamanitra izao hanaiky hiaino ny fitarihan'ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra hitoriana ny filazantsara. Tsy voatery ho hitantsika amin'ny nofo na amin'ny faminaniana na amin'ny fahitana ny fanahy masina, fa afaka arahantsika sy tazantsika ao amin'ny soratra masina. Afaka jerentsika ny fitoriana filazantsara ataontsika manao hoe manohana sa manohitra ny soratra masina ny fitoriana ataontsika. Afaka refesintsika ny fitoriana atao manao hoe miaraka amintsika ny fanahy masina sa tsia amin'ireny fitoriana ireny. Meteza ry havako hizotra amin'ny lalam-pitoriana hanaiky hiasan'ny fanahy masina hatanteraka ny fikasam-pamonjena ary tsy handeha afa-tsy izay hitarehan'ny fanahy masina ihany. Ny asa fitoriana ny filazantsara dia mankatò ny baiko ny fanahy masina. Fa ny zavatra faharoa hitantsika ihany koa eto amin'ity mofonainy ity dia ny hoe ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara meteza hanokatra saha vaovao. Meteza hanokatra saha vaovao. Araka nambarantsika tery anoloana dia tao anatin'ilay 10 misionera voalohany nataon'ny apôstôly Paoly niaraka tamin'ireo namany ity ity niainga nanomboka tany Derbe ary tonga hatrany amin'ny faritra Makedonia iny zany, tany Troasy. Efa hitantsika teo aloha fa nisy toerana tian'ny apôstôly Paoly andeha dia eo amin'ilay andeha any amin'izay efa nitorian'ny filazantsara aloha. Fa rehefa notarihan'ny fanahy masina izy dia lasa nandeha tamin'ny fitoriana tany amin'ny saha vaovao. Saha mbola tsy nandre ny filazantsara. Ary raha mijery isika ry havako ireo anara-tany rehetra izay voatonona nandehanan'ny apôstôly reto dia tafiditra ao anatin'ny
saha jentilisa tsy mpino avokoa. Zava-dehibe arak'izany rehavako malala ny fandraisana anjarany mpitory filazantsara anokatra saha vaovao any amin'izay mbola tsy nandre izany, mba tsy hanovina ihany koa eo ambonin'izay efa naoriny sasany. Mazava ny tanjona riavana any amin'ny fitoriana ny filazantsara any amin'ny saha vaovao dia ny mba hamonjy azy ireo, arak'izay hitantsika eo amin'ny andininy 5 dia ireo olona izay ny teny manao hoe mita mankaty Makedonia ka vonjeo izahay, vonjeo izahay, mahatsiaro mila famonjena, mahatsiaro ho voafatotra, mahatsiaro ho ao anaty lavaka mangitsokitsiky ny fahotana sy ny alin'ny fahafatesana, ka mila ny famonjena sy ny filazantsara. Rehavako malala ao amin'ny Tompo, dingana efa natomboko Jesoa Kristy tamin'izy tety an-tany ny itory filazantsara any amin'ny jentilisa, ny itory filazantsara amin'ireo olona hafa firenena, ary natao ny vaindohan-draharaha aza ny mamaly ny hetaheta ny mila vonjy. Efa voambara rehavako malala fa tsy ho tonga ny farany raha tsy voatory amin'ny olombelona rehetra ny filazantsara ny Tompo. Koa ho antsika rehetra izay mangetaheta fatratra ny amin'ny hahatongavany zany andro farany na ny hahatongavan' Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra mba handray antsika mpino, ho antsika izay mangetaheta izany dia mety sy tokony ataontsika ihany koa ny mandray anjara amin'ny fitoriana any amin'ny saha vaovao, amin'ireo sokajon'olona izay mbola tsy nandre ny filazantsara, any amin'ireo sokajon'olona izay mila sy mangetaheta ny fanafahan'ny Tompo, amin'ireo olona izay mila famonjena. Anjarantsika riavako no mandeha sy manoma tena anatontona ny hery amin'ireny sokajon'olona mila vonjy ireny. Dia miantso antsika ny Tompo arak'izany, miantso antsika ny Tompo tsy hanambara hatrany amin'izay efa nandre, fa mba hisokatra sy hivelatra amin'ireo izay sokajon'olona mila izany. Dia isika tsiraray avy no andrasan'ny Tompo hanambara, hilaza ho fitaovana eo ampelantanany fanahy masina, hanaiky ny baiko na ny bitsiky ny fanahy amin'izay lalana hitondrana antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny baiko ny fanahy masina ho amin'ny fitoriana filazantsara izay tokony ataontsika. Hivavaka ary isika. Andriamanitro rainay, misaotra sy mideranao zahay, misaotra anao zahay ny amin'ny teninao, ny teninao izay manorotra ny lalan'ny filazantsara, ny amin'ny lalana tianao hitondrana azy, ny amin'ireo saha vaovao mbola tsy naheno tsy nandre izany filazantsara izany, ka mila hetaheta, mila vonjy eo anatrehanao. Ndreto izay Tompo ny fiangonanao ho vonona ho amin'izany anaiky andany sy olaniana amin'ny fanarahana ny baikonao fanahy masina amin'ny asa rehetra izay atao. Dia indray mitondra-bavaka ny fitoriana filazantsara ataon'ny fiangonana any amin'ny toerana maizina, any amin'ireo saha vaovao, mivavaka manokana ho an'ireo evanjelistra izay any amin'ny toerana sarodalana. Tompo ampaherezo sy tohany amin'ny fanahy masina izy ireny. Fa mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ireo olona rehetra, eny na dia ny malagasy toa anay ihany aza,
izay mbola tsy nandre ny feon'ny filazany tsara, izay mbola tsy nahafantatra ny momba anao Jesosy, izay mbola voafatotra sy mila vonjy eo anatrehanao. Tompo ampahitao ny filazany tsara anao izy ireny mba andova ny fanjakana voavoatra ho azy rahateo. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen.